Badika lafim-baovao hafa isika eo amin'ny lafin'ny fandraharana sy famoronana asa ny famoronana asa tokoa amin'ny alalan'ny fananganana orinasa vaovao nososokevitra aroso manoloana ny famaroan'ireo olona tsy hanasa vokatry ny krizy eto amin'ny firenena fanadadiana vetrany ary. Mahery ny enalina sy telo hetsy ireo tsy hanasa teto Madagasikara hatramin'ny nisian'ny krizy. Vokany dia mitombo isatrano ireo olona mitady asa, etsy andaniny vitsy anefa ny famoronana asa eto amin'ny firenena. Vahaolana roso amin'izay ary ny famporisihana ny tanora mba hanorina ny orinasany. Ny amolavola tanora irona amin'izay fananganana orinasa izay mba hisiany ny famoronana asa vaovao ny tanjon'ny vondrona Jeunesse Passe. Condition amin'ilay olona intéressé zay zany tsy nametraka be mihitsy fa satria raha vao misy olona manana hevitra momba ny fandrarana idée de projet dia zay ny tsara indrindra zany satria fa misy degré de un certain niveau de degré de la culture entrepreneuriale sady eo aminazy eo raha vao misy idée de projet izy fa misy idéal kosa nefa hoe bac plus 4 avec 1 an d'expérience na bac plus 2 avec 4 ans d'expérience kanefa kosa tsy misakan'izay ho an'ny olona izay te hanangana na niveau bac ary izy na ataontsika koa hoe niveau BPC nefa te hanangana dia raisina foana satria tsy miankina amin'ny diplôme ny fananganana orinasa fa ny diplôme kosa nefa manampy anao andeha lavitra kokoa. Hatramin'izay 100,000 tanora teo anivon'ity vondrona ity na fananangana ny orinasany izy ireo samy rery. Omaly moa no nanolotra mari-panamariana fahavitana fiofanana ho an'ny mpiofana ny 12 mianadahy ny vondrona ka isany amin'izany izy ho tiavana Razafindafy izay nanangana orinasa azy manokana. Voalohany resaka moyen teknika zany satria le mpanofana moa zany expert en entrepreneuriat manana diplôme farany raka amin'izay izy sady izy koa entrepreneur raha teo fahaizany zany azo faharoa to dia nanana le motivation zany amin'ny alalan'ny culture entrepreneuriale na ahafahako nanangana ny orinasa. Zavatra innovant eto Madagasikara zany ataonay dia tsy iny zany fa ny marketing relationnel X8 Madagasikara. Miara-miasa amin'ny mpamatsy vola sy manampaizana amin'ny sehatra ny fandrarana sy fahaiza-mamorona ny vondrona ka ahafahan'ireo tanora mahazo famatsiam-bola. Tokony hanana mari-pahaizana bac plus 2 farafakely ny olona maniry ny hanangana orinasa. Tsy misakana kosa nefa izany ho an'ireo izay manana mari-pahaizana baccalauréat satria miankina amin'ny finiavan'ny mpanofana sy ny mpiofana no ahafantarana fa havita hanorana orinasa izy na tsia.